tena betsaka fa ny aty ambany zay pikirakirana izy eo amin'ny technicien de la statistique no somary osaosatsika satria vitsy efa 20 taona 20 taona tamoany no nananatsika tanora farany voaka am'zany faripaizana zany dia niezaka ihany koa ny fitondrana am'izao fotoana zao nametraka programme anankiray ka tapahana ary hatao ny fametrahana toeram-pampianarana anankiray ho an'ireo adjoint technique sy agent technique de la statistique eto Madagasikara manomboka amin'ity taona 13 ity ka efa miparitaka am'izao taona zao ny arrêté interministériel mikasika an'izany hisy fanadinana hatao any amin'ny volana oktobra anoany no hiditra ireo mpianatra ireo zay tetikasa iarahantsika amin'ny CNFA na ny Centre national de la formation administrative ery Andribe miaraka amin'ny École nationale de la statistique et de l'économie appliquée any Abidjan dia zay rehetra zay miaraka amin'ny stat zany no amolavola andreo tanoratsika hiditra ao amin'ny adjoint technique de la statistique sy ny agent technique de la statistique mampiavaka azy ireo dia samy eo amin'ny baccalauréat izy ireo no miditra fa ny feptaona ianarany ao ny anankiray heritaona ny faharoa roataona zay fotsiny mampiavaka azy ka 10 sy 20 avy no raisina amin'ireo sopajy anankiroa reo ko dia manainga ny tanora malagasy rehetra zay manana zany faripaizana zany baccalauréat hiditra anaty tevitaharana anio sanasa anankiray io zay pikirakira ny antotanisa eto Madagasikara. Sitrahany anao Andriamatoa Sitrahany mitondra izay fanazavana izay ary dia hoantsika tanora malagasy rehetra dia samy miomakoa manaova dia isokatra zany ny fifaninanana idirana amina sekoly manokana isahana ny fikirakirana ny antotanisa eto Madagasikara ka dia manapitafa tokolasy tokovavy.